Mpanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity alatsinainy faharoapolo ny volana janoary ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fandresen'ny an'i Satana tao amin'ny elo. Ny teny fankafana dia nalaina tao amin'ny Kolosiana 2:5-10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny esorony tsy eo amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny azo fijaliana dia nasehony miharihary ny fitondran'ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Tsy ho azy irery ny fandresen'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana sy tany amin'ny elo, fa ho antsika koa. Fa rehefa nombona teo amin'ny azo fijaliana izy dia nisolo toerana antsika teo amin'ny ho azo fijaliana io. Izany hoe rehefa nombony izy dia nombony ianao, rehefa maty izy dia maty ianao. Rehefa niesoron'izy ireo teo amin'ny hazo fijaliana ny vatany ka naleviny tany am-pasana dia nalevina tao am-pasana ihany koa ianao. Milaza ny Baiboly fa nakany amin'ny elo izy, nentina tany amin'ny elo izy satria ny mpanota rehetra maty dia nentin'ny Satana tany amin'ny elo. Ka rehefa maty Jesosy dia nigadra tany amin'ny elo izy satria nisolo ny fahotantsika. Milaza ny Baiboly fa tonga ota izy. Milaza ny Baiboly fa tonga ota izy, izay tsy nalala ota. Hoy ny Korintiana 2:10-12 hoe izay tsy nalala ota dia efa nataony taonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Noho izany, noho ny fahotantsika nakany amin'ny elo Jesosy ary natateraka ny fandreseny ny ota. Satana, ny démonie tao amin'ny elo, nandresy azy ireo tao amin'ny faritaniny izy. Tsarovy izay nolazain'ny Baiboly ao amin'ny Efesiana 4:4-5 manao hoe: ary ina moa izany rehefa niakatra izy, afa-tsy izay nidina voalohany tany ambanin'ny tany. Tsy nisy afaka nivoaka tao amin'ny elo izay nakany amin'ny elo afa-tsy Jesosy. Tsy mbola nisy afaka nivoaka tao amin'ny elo, avy tao amin'ny elo izay nakany amin'ny elo afa-tsy Jesosy. Tany amin'ny elo nirohitra tao amin'ny Jesosy ny Satana sy ny démonie rehetra tao amin'ny aizana, nifandona taminy izy ireo, ary tao amin'ny elo no nandresen'i Jesosy an'i Satana. Wow! Tsy maintsy nanaiky sy niakohaka tamin'ny Satana ny olona rehetra tao amin'ny elo, saingy tsy azon'ny Satana natao ny nampiakohaka an'i Jesosy. Asehon'ny Baiboly ny tetikadin'ny démonie sy ny fanereny azy niakohaka tamin'ny Satana, fa Jesosy namoaka ny hery. Na iliny ny fanapahana. Hoy ny Kolosiana 2:2-10 hoe nesorony ampahabe maso ny hery sy ny fahefan'ny maizina. Nandresy azy ireo izy nandritra ilay ady lehibe tany amin'ny elo. Nahitan'i Jesosy nandresy an'i Satana ary nanangona teo amin'ny fanalahidin'ny elo sy ny fahafatesana ny démonie rehetra tao amin'ny maizina. Ianarantsika bebe kokoa izany amin'ny manaraka. Alleluia, alleluia. Manasanao hamerina izao vavaka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo misaotra anao noho ny fandresena izay nataon'i Kristy manoloana ny Satana sy ny herin'ny maizina. Ny fandresen'ny ota sy ny fahafatesana ary ny elo no fandreseko. Mandeha eo amin'ny fahazavan'ity fandresen'ity manjaka amin'ny toe-javatra sy ny fanapahana ary ny herin'ny maizina. Miaina ao amin'ny fanapahana sy ny fahamarinan'i Kristy mihoatra no mpandresy. Alleluia. Dia tahin'Andriamanitra ianao tompoko amanaraka indray.